fa maninona ianao mila miainana feno satria mahaela velona ny olona engagé. Teny kely no akaikinao hoe ela velona ne ianao hoe maninona tsara anomboka hiditra amin'izay aga. Inona le fiainana feno ary? Le fiainana feno ampianatra hoe inona le fiainana feno dia ahoana ny tokony atao rehefa avy eo. Eno tsara ary ny antsoina hoe fiainana feno a reto ny zavatra ao anatiny. Voalohany a fiainana manao ny antom-pisiny iankohaka eo amin'Andriamanitra voalohany sy manompo an'Andriamanitra. Misy engagement telo ia tsy maintsy ataonao amin'ny fiainana. Ny engagement voalohany amin'Andriamanitra, ny engagement faharoa amin'ny mpiarabelona, ny engagement fahatelo amin'ny nofinao eo. Menina ny voalohany dia izao manana fiainana miankohaka sy manompo an'Andriamanitra. Tsy velona ianao raha tsy manompo an'Andriamanitra. Tsy velona ianao raha tsy miankohaka amin'Andriamanitra. Ny fahavelomana tsisy an'Andriamanitra tsy fahavelomana ny anarana. Ndry galasika anabavy eo ny tena fiainana feno dia manomboka amin'ny hoe ilay voalohany atao voalohany. Fiankohofana na hoe fiainam-bavaka fifandraisana amin'Andriamanitra sy fanompona an'Andriamanitra. Ifonako aminao ny mpivavaka tsy manompo tsy normal. Averiko fandroany ny mpivavaka tsy manompo tsy normal. Ny zanaka galasika anabavy eo anaty baiboly no natao hanompo voalohany ao an-trano. Tsy normal zany ianao ka anatina fiangonana iray ataoko direkta be na eto amin'ny Roxy na any amin'ny fiangonana hafa misy ianao. Misy problema ny olona ao anatina fiangonana kanefa tsy manompo ao anatin'ilay fiangonana. Misy olana manokana ao anatin'ny saina ao satria manino za tsy miteny hoe manan'olana anaty-saina ianao fa te ilaza hoe misy olana manokana ao anatin'ny fisainanao satria maninona raha olona miteny hoe Jesosy eo tiako ianao, raha olona miteny hoe manolo tena ho anao a Jesosy anao daholo amin'ny fiainako, raha olona mahatsapa fa navotan'i Jesosy izy ary manana fiainana mandrakizay no Jesosy Kristy izy, raha olona mahatsapa fa misy dikany aminy ny zavatra ataon'Andriamanitra ao amin'ny fiainany, tsy normal io olona io ka tsy manompo. Galasika anabavy eo raha nahatsapa zavatra avy amin'Andriamanitra ianao, raha tsapanao ny tomba mbidiny zavatra nataonao tamin'Andriamanitra, nataon'Andriamanitra taminao, raha tsapanao fa ny fiainana mandrakizay no omeny anao, raha tsapanao fa tranonao ara-panahy ny fiangonanao, tokony misy diatananao ao. Tiako hoe no akaikiny hoe tokony misy diatananao ao hoe tsy ratsy mamonjy fotoam-bavaka efa dingana nataonao eo fa ifonako a io ny fanombohany. Tsy io le izy aveko fandroany, tsy io le izy fanombohany io fa tsy io le izy. Le izy dia izao tokony manana tokony misy diatananao no mampandroso ny tranonao. Manana trano ianao any an-tranonareo, ianao no manadio any, ianao mikarakara sakafo any, ianao mitaizany zanaka ao any satria tranonao ara-nofo io. Azonao ve ny ara-bolanao sy ny fiainanao atokanao any. Rehefa mahazo vola ianao tsy olona ivelany ery ny vidiananao inona nakanty izy machine lave fa mitondra la machine lave ianao ao an-tranonao, tsy zay ve satria tranonao io. Rehefa maloto ny rindrina lokonao satria tranonao io. Rehefa mifomaraina ianao manadio an'io, tsy magana ve zany satria tranonao io. Dia maninona rehefa ny tranonao miaraka amin'Andriamanitra tsy ohatr'izay ianao. Ny tena marina tsy engagé feno amina fiainam-panahy ianao. Misy olona zao any an-tranonao mihainao zany toroteny zany tena masika le pastera insoa. Tsy masika zany fa fahamarinana. Teny keno akaikiny hoe tsy masika kosa zany fa fahamarinana e. Ahoana tsara lasika anabavy eo tokony manana ndraikitra ianao ao an-tranonao. Tena mena mafy be ako. Ny voalohany zany dia fiainana miankohaka sy manompo an'Andriamanitra. Tsy miteny hoe fiainana miankohaka fotsiny satria maninona
raha na mivavaka tahaka ny ahoana ka ianao ka tsy misy fanompona miaraka aminy dia zao tsy vanina ny finoana tsy misy azy. Mila raha-kasy io io finoanao io. Tenenikeno akaikiny hoe mila raha-kasy io e. Amen. Tsika zany tsy natsoina ameno sezy fa tsika natsoina ampandroso ny fanjakan'Andriamanitra. Zay le hoe tokony olona misy fiantraika isika. Amely mafy loatra avy androany. Fa tenenikeno akaikiny hoe mahasoa zany hoe raha tena te handeha miaraka amin'Andriamanitra zany ianao sady mila mivavaka ianao ray zay fa ny tena marina le fanolora-tena nataonao ane fanolora-tena hanompo e. Fa tsy hoe zaho any an-danitra tompo fa le anao diakona aloha tsy mety amiko a. Zaho anao diakona tompo fa le amafatrano aloha tsy mety amiko a. Zaho anao diakona tompo fa le hitoko teny eny akalamanjana aloha tsy mety amiko a. Zaho anao diakona tompo fa le hijogo vavolombelona tsy mety amiko a. Zaho any an-danitra tompo fa le hijogo vavolombelona tsy mety amiko. Mety ve zany? Azotsika tsiraray aminy ve? Zay mahatonga ny olona be dia be tsy manana fiainam-panafeno izy. Ny ankamaroan'ny fiainam-panahin'ny olona mandringa daholo. Mandringa daholo satria maninona? Adin'ny olona fa ilaina izy no mirotsaka feno. Engagement total ny ilaina. Tsy mahino amen ery amin'ny ambony mafy retraketriny amenna mafy be. Important zany. Tenenikeno akaikinao important zany hoe. Ary tena milaza aminao a atomboy-teny zao mandray fanapa-kevitra. Fa io raha vao tsy miasa ianao azo antoka na ho ela na ho aingana tsy maintsy hiena ny fiainam-panahinao. Hoy le rahalakely zay hoe anankitelo ny mpino. Misy ny mpino tsy manao ninina. Faharoa misy ny mpino mitaona olona ary mpino mitaona olona ozy izy tsy sahy verin-dalana tsony satria maninona menatra n'le olona ntomina izy. Magana zany. Ny manaraka dia zao ny mpino manompo ao an-trano. Ny mpino manompo ao an-trano dia mpino zay mila fivelarana ara-panahy ary mitombo ara-panahy. Ary za te manampy hoe ny mpino faefatra dia ny mpino mitaiza fiainam-panahiny hafa. Ianao zao le mpino aiza averiko efatra mpino tsotra. Faharoa mpino mpitaona olona. Fahatelo mpino manompo ao an-trano. Fa efatra mpino mitaiza fanahin'olona. Aiza ho aiza eo ianao. Ny sasany mpino. Ifonako aminao mila manao dinga antsika. Tenenikeno akaikinao mila manao dinga antsika hoe zay tsy hiainana feno tsy maintsy ho rava tsy maintsy ho potika. Miaina mpitoerana aza tohizana. Ao a ny manaraka lasaka bavy dia izao. Ny fiainana feno dia le fiainana manova tantaram-piainan'ny hafa. Amen. Ianao ndraika lasaka nabavy ny antom-pisina eto ambonin'ny tany tsy hoe hiaina fotsiny fa ianao fahasoavana. Za zany manindry an'izay foana fahasoavana ho an'ny hafa ny fisinao. Misy karazana olona ataon'Andriamanitra mandalo eo aminao le zavatra manasoa azy. Ataon'Andriamanitra mandalo eo aminao le zavatra manasoa azy. Ataon'Andriamanitra mandalo eo aminao le zavatra manandratra azy, manangana azy, le zavatra manampy azy amin'ny fiainana. Zany ny antom-pisinao. Noho izany, ianao zany tsy mahazo mipetra-potsiny. Mila engagé ianao amin'ny fiarahamonina. Tenenikeno akaikinao hoe mila engagé ianao amin'ny fiarahamonina hoe maninona? Zany ny fahamarinana zany. Tena mila an'izany ianao amin'ny fiainana. Maninona? Tena hoe mila an'izany amin'ny fiainana hoe tsy olona mipetrapetraka fotsiny zany fa olona misy fiantraikany. Sady toy izako ihany. Ny manaraka lasaka nabavy ny fiainana feno zany a dia izao. Zay fahasoavana nomenanao mila mitombo sy mivelatra ary mety tsara. Tadidio fanasian'Andriamanitra fahasoavana ao anatinao ao. Ny antom-pisinao zany tsy hoe miasa mba hividy vary dia mba hihinana. Ifonako a ianao zany tsy karazan'olona miasa mba hividianam-bary mba hihinana. Kely loatra zany fisiany zany. Ndry aizaka nahitako fa oka tsy ho vary ny problemanao. Tenenikeno akaikinao oka tsy ho vary ny problema hoe aiza vaky atoandro. Nivoanao tsy zany tsony e.
ny planin'Andriamanitra aminao tsy zany koavana noho izany ianao. Tena ankeno akaikinao hoe koavana noho izany tsika hoe raha resy lahatra amin'izany ianao dia afamafy ho an'i Jesosy. Amen. Fa le nomen'Andriamanitra anao anatinao velaro, le fahasoavana ao anatinao hitaro, ampitomboy, kolokoloy. Le talenta nomeny anao, misy dikany ianao matoa meny an'io talenta io mba hahafahanao mandeha lavitra. Misy olona ny mana talenta fa miaka maty amin'ny talentany, miaka naleviny taminy. Misy olona mana talenta na ny talentany ary tsy hainy. Marina ane zany. Misy olona tsy napoziny koa hoe dry zakay mahay mihira, dry zakay olona mahay manao sary, dry zakay mahay mandeha teny. Rehefa nasaina ny teny izy ndray andro mba ny teny izy gagabe, na izy ary gagabe ohatra hoe zakay mahay miteny. Lasaka nabavy eo perta be zany. Tena keno gaganao perta be zany hoe tsy hitanao hoe perta be ve zany hoe ny fahasoavanao anatinao tsy mivelatra, matory fotsiny, miaka mitazatazana aminao mbakavarakely manao hoe ahoana patron za mitsodrano anao mba hoenao ane le patron, mba hainao ane le lehibe. Amen. Fa mila sokafanao le ao anatinao lasaka nabavy, mila mihetsika ianao, mila mampitombo amin'io eo anao io ane matony men'Andriamanitra anao, fahasoavana nomena anao zany mitondra lavitra zany. Fa iverinao fa ny olona rehetra nga manana an'io anananao io daholo. Ka ny anany pastoka mpanjaitra fotsiny, mpanjaitra fotsiny ahoana andao ane andramantsika hoe za mandraitsany akanjonao hoe andao andramantsika za tsy mahay manjaitra fa ka ataonao tsinitsinina fa iza manjaitra. Aleo andramantsika za manjaitra ny akanjonao. Ho hitantsika hoe sanao ve manao anazy? Hitanao zany vily hoe tena zaitra zigzag ve ty? Ale zigzag amin'io arabaky teny mihitsy hoe mizika dia mizagy. Ka tsy marina ve zany? Fahasoavana eo. Faoka ianao hiaina feno, vita vie pleinement. Tena menina mafy be aby. Le fahasoavanao aminao io velaro io. Hoy isika hoe ny voalohany fanompoana sy fiankofana ao anatrehan'Andriamanitra. Ny faharoa dia manova tantakam-piainan'ny hafa. Fahatelo, le fahasoavana ao amin'ny fiainanao velaro eo. Amen. Ianao ve tsy mahita hoe sambatra be mpanao baolina? Ny zavatra tiany ny idiram-bola aminy. Sambatra be mpihira, ny zavatra tiany ny orakorahan'ny olona aminy. Sady hainy le izy. Rehefa mihira izy ohatrany tsisy ohatranazy ery. Ianao mijeka azy hoe mba raiso an-tsaina ane misy olona mihira dia ianao mandoha vola mba hijerena anazy mihira. Fa firy zay nandoha vola mba hijerena anao mihira. Ianao ve efa nisy olona niteny pastery mampisoa? Ianao ve efa nisy niteny hoe mba mirany ianao fa meko vola? Fahasoavana ane zany milaza aminao le ao aminao io ilain'ny olona io sady mitondra anao lavitra io. Fasokafo le izy, trava eo le izy, iainy feno fahasoavana ao anatinao, ataovy amenina mafy be zany. Tereo ianao isokatra. Amen. Amen. Farany aoka ianao anana fiainana ho mpitondra vahaolana ho an'ny hafa. Ianao ne fahasoavana ho an'ny hafa ne fisianao hoe misy karazana fiainan'olona ianao ny vahaolana. Tena keno akaikinao hoe za le vahaolana hoe dikan'izany mila miaina feno ianao. Ahoana ary ny hatanteraka an'izany? Voalohany indrindra dia izao. Vonina ve ianao? Raha te hiaina feno ianao, ara-nofo hoy isika, faharoa ara-panahy, ary fahatelo arak'asa. Voalohany indrindra amin'ny aka-nofo, ataovy izay ahasalamanao. Misy olona zao zany ve tokoteny? Ie, maso kely ihany fampiasana ny teny. Milaza aminao io nofonao io ny karoserianao io.
na tena tsara tahakany eo na be fahasoavana tahakany. Ifonako aminao tia talohan'ny fakany taona teo, za aloha dia miteny hoe za olo-pahasoavana. Za tsy mizesta fa miteny hoe za mba olo-pahasoavana, mba misy fahasoavana napetraky ny tompo tamiko. Za olo niosotra. Fa tamin'ny fakany taona teo narary. Andriamanitra anao. Na olo be fahasoavana tahakany ahoana ianao ka tsy salama ny nofinao, tsisy ilainanao. Teneniko aveko fandroany, tsy misy ilainanao raha vao marary ny nofinao. Raha vao marary ny nofinao dia sady mamoaka vola ianao no mandany fotoanan'ny olona ianao no manahirana olona ianao no tsisy antenaina aminao. Raha vao marary ny nofinao. Pasteka atsika ny aka-panahy tsy aka nofo hoe ny fanahinao ao anatina karosserie nofo. Mariavy ianao ny fanahinao ao anatina karosserie nofo. Laza aminao ahako. Ny dikan'izany dia izao, tsy njovy io nofinao io. Mila salama io nofinao io. Ry vitsiananao amen. Mbola tsy tara raha mikarakara ny nofinao ianao, ataovy izay mahasalama an'io. Ka lasaka nabavy, ka te handeha lavitra ianao, ka olona tokony hiaina telo amin'ny 70 taona, 80 taona, kanefa olona ratsy fitondratena amin'io nofiny io, 5 amby 9 dia vita. Tena miteny aminao karakarao io nofinao io. Teny keno akaikiny hoe karakarao io nofinao io Mila sport io. Nen'io tsy mihinana foana, tsy poulard vivante ianao. Ka hoe mihinana foana, hoe akoho inona filazana eny? Poulet de chair. Non, tsy zany ianao. Olombelona olo-pahasoavana ianao, mpamadika tantaram-piainan'olona, olona manana fahasoavana be ao anatinao ianao, afaka miantraika amina fiarahamonina, fahasoavana amin'ny fianakaviana. Noho izany aza vela potika io nofinao io, manjary misy fahasoavana tsy mikoriana amin'ilay fianakaviana.